Miarabantsika amin'izao maraim-baovao izao indray a. Miarabanao mbola mangetay tan'Andriamanitra. Miarabanao tonga soa nitarihan'ny fanahy ho tonga eto. Tsy ny fahatongavanao eto nanova zavatra, fa ny fanikafanao fo andray dia hampiatra. Le resaka teo amin'ny bokin'ny Luka ilay hoe raha misy mahafohy vady, fa tsara ny fijoroana aloha mba hanovan'ilay ao an-trano. Ary le fahafoizana tsy le fisian'ilay vady no hiperturbe ny communion anao amin'Andriamanitra. Satria ozy izy ny teny ny fangatahako sy ny faniriako an'izy ireny ozy izy dia famonjena. Ny victoire tsy hainao tonga eto, fa nareo mianakavy voavonjy. Dia tsika mbola anao vavaka. Mangataha amin'Andriamanitra mba tsy fandiso ny zavatra anatin'ny fonao, tsy fandiso ny zavatra anatin'ny sainao, mba alefaka amin'ny fonao tsy ziriziry amin'izay mandresy lahatra anao, fa hanetry teny ianao anaiky izay teneny ny tenin'Andriamanitra. Sokafo ny fonao dia aza anatin'ny tahanao dia mbola anohy vavaka tsika. Mangataha amin'Andriamanitra tsy ho tonga eto am-pahazarana ianao. Mangataha amin'Andriamanitra mba tsy ho fo mafy no ifandraisanao amin'ny teny, fa tena fo lonaka tany tsara andairan'ny teny anirin'ny vo. Mety tsy maniry eo ilay vo fa maniry miandalana. Mangataha amin'Andriamanitra mba andray fantsiana indray zasy ianao. Rehefa hiteny Andriamanitra dia tsy hametraka isika hoe tia ny mahafinaritra, tia ny mandresy lahatra, fa mianatra tsika hoe raha izay ny tenenin'Andriamanitra dia amboariko ny programako mba handeha ao anatin'izay tenenin'Andriamanitra izay. Mangataha amin'i Jesosy mba tsy ho very fotoana izao fotoana marain'izao. Mangataha amin'Andriamanitra mba hisy etaeta andraisanao izay avy aminy indray andro amin'ny maraina. Mangataha amin'i Jesosy mba tsy hisy amafisam-po sy amafisakatoka atonga anao hifandiso amin'izay tian'Andriamanitra tenenina aminao. Mangataha amin'i Jesosy mba tsy hisy fahadiso-kevitra amin'izay izirizirianao, tena hoe tsy izy mihitsy ilay ataonao, nefa dia mieritreritra ianao fa tena mety anie izany dia miandro ny tompo eo ianao. Ao anatin'ny teny mangataha dia ho voarainao izy dia afaka hanintsy ianao, dia ho azo tsapahitanana ny vokatry ny fiovanao, fa ny vo no hamantarana ny azo. Anaran'i Jesosy amen. Mahazo toerana vetivety dia asiana tehaka mafy be ho an'ny tompo. Alleluia. Alleluia. Lohahevitra iarahantsika androany mifanaraka amin'ny mahasekolim-panambina toetra ny androany maraina dia nampitondraina lohateny hoe miombona aloha vao ambinina. Miombona aloha vao ambinina. Avy hatrany dia mijaonona fahatelo ny andinin'ny faharoa, satria toko anankiray amo izy io. Mijaonona fahatelo andinin'ny faharoa amin'anaran'i Jesosy. Raha misy nitondra baiboly dia miara mamaky kely tsika. Ho fanomboantsika azy mba hiteny ianao dia hivadika finoana ao anatinao ny zavatra ny tenin'Andriamanitra teneninao reny sofinao. Satria ny finoana dia avy amin'ny teny. Teny re avy amin'izay nitenenin Jesosy. Anaran'ny tompo isa roatelo, ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra nenao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Io teny io dia manambara fa ho an'ny malala ilay fanambinana, tsy ho an'ny olona tsy malala. Ny hamantarana hoe malala raha ho an'olona manatokantrano dia tokony hoe vehivavy iray ihany no ataony hoe malala no vadana. Manahirana be raha ny ampiasana ianao dia ataonao malala daholo ny mpiara-miasa. Izay midika izany fa tsy ny rehetra izany ilay malala, izay ilay tiako hanairana, fa izay akaiky tia sady tiana no manaja n'ilay fitiavana. To dia mandray lesontsika anatin'ilay izy tsy teoria izany, tsy ambara ilay izy hoe izaho malala, fa hita eo amin'ny fiainana hoe tena malala ny tompo tokoa ianao, manaja ny fitiavana, tsy manao tsinitsinina ny fitiavana, ary tena tia azy, sensible amin'ny fitiavana. Anisany anatin'izay raha tsongaina vetivety ohatry ny ahoana izany malala izany dia avy hatrany dia mandray an-tanana ianao hoe hay ny malala ke ohatr'izao izany. Jaonina fahatelo andininy faha 12 ao anatin'io boky anankiray io epistily io ihany. Anaran'i Jesosy ry malala, aza ny ratsy no alay tahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra
fa zay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Eto dia voalaza zany fa ny malala zay anendren'Andriamanitra an'le fanambinana. Tsika zao makabeny am'le ao ambinina, ho ambinina zay atao, ho ambinina zay ho atomboka, ho ambinina zay ho atanana, ho ambinina zay tsy hita masoko, ho ambinina tena kaikinao ho avy ihany tsika hoe fa malala aloha e. Alleluia. Ny olona manaiky iaina ny maha malala azy no mendrika eo imason'Andriamanitra isitraka fanambinana. Le malala voalazo ny rahantsika mivakina teo io malala zany amin'Andriamanitra dia pakatahaka ny tsara. Avereny hoe malala hoe zay makatahaka ny tsara hoe. Jaona 5:5 aminaran'i Jesosy. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Zay le hoe zay le hoe makatahaka amin'ny zavatra tsara. Miombona fanao amin'i Jesosy tahaka izay nasehony ny ombonany tamin'ny ray. Asan'Apôstôly 10:7 aminaran'i Jesosy. Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery nandendeha nanao sosina nasitrana. Zany zao le hoe alaitsika tahaka izany tsara zany. Satria Jesosy isaka mandendeha dia maneho toetra tsara sy manasitrana. Izay midika fa ny toetra tsara sehony dia manasitrana. Mirary mba ho sitrana ny ankohonanao amin'ny alalan'ny toetra tsara sehonao. Alleluia. Fahitako anazy zany mety hoe afoinao le ankohonanao mba hahafahanao manana communion, fa aveo ianao miverina miaraka amin'ny toetra tsara mba hasitrana le ankohonana. Asika amin'izay misy rectification tsara ao mba tsy hoe lasa fahavalon'ny fandrosoanao ny ankohonanao, satria mitaky fiovana izy normal zany. Ianao hoe mivoaka maraina tsisy miova mihitsiny. Amin'izany tsy zany le antony ivoahanao. Dikan'izay raha tianao ny ankohonanao mba hanaraka anao miova kosa e. Tsy kely izy. Dia tsy mila miteny hoe andao araka amiko fa ny fiovanao tonga dia hiteny lavitra. Alleluia. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara fa ny olona manana toetra tsara dia olona manasitrana ny manodidina azy. Eto tsy miresaka hoe ianao ny sitrana, fa ianao tsara toetra manasitrana ny manodidina anao. Ny toetra tsara dia miseho amin'ny etaeta any anatsika sy fanantenana any anatsika ahitan'izay marary manodidina antsika ho sitrana. Mety marary izao mivadinao fa tsy miteny. Iny izao mety mamparary mivady ao an-tokantrano, tsy henoina. Marary izy. Dikan'izay ny ahafahan'ilay fanasitrana mahazo toerana dia mba mila miaino azy le tsy mpiaino. Dia misy fanasitranana. Anisan'ny mamparary tokantrano zao le mifanabaty mifanambany. Tsy mifanangana. Mila toetra tsara avokoa ny ao an-trano mba hahafahan'ny rehetra manetaheta sy fanantenana ahita ny tsiraray avy ao an-trano ho sitrana, fa ny asan'Apôstôly 10:38 dia manambara fa Jesosy nandendeha naneho toetra tsara mba hisitrana izay mifanena aminy. Ny malala, izay ilay resantsika teo, ry malala ozy izy, mitodika ao amin'ny malala ilay fanambinana. Malala makatahaka ny tsara. Amen. Fomba fitenin'i Jesosy zao dia te ho sitrana ve ianao? Tsy le olona no mitaraina fa izy ny tonga dia manontany. Ohatr'izany no tokony hianarantsika. Misy taona aza nifanena tamin'ilay vehivavy nitomany izy satria andehandevina ny zanany latokana ilay vehivavy tao anainy amin'ny Luka 7. Tsy niteny ninninona ity vehivavy ity fa nitomany fotsiny. Fa le fahatsara-panahy milalay tahaka tonga dia niditra tsery Jesosy namahan'le ranomaso. Ao an-trano zany tsy voatery hoe resahana. Ilaina ny fampiresaka. Fa misy taona koa to dia fantatra inona mampitomany an'ilay olona dia mba hatsara fotsiny le ranomaso e. Azareo angamba le misy zavatra zany hoe tokony hoe rehefa tena miombona tsara amin'i Jesosy ianao dia misy zavatra misokatra ho azy ao. Voalohany aloha tsy ny hafa ny diso, fa rehefa tena miombona amin'i Jesosy ianao dia mehitanao ny tsy fahatomombananao manoloana ny fahatanteran'Andriamanitra. Dia mandroso ianao mahalala hoe ary za ohatra manao teny manindrony zany ato trano dia manitsy ianao. Tsy ny olona tsy mahazaka ny teninao fa ianao mpivava. Dia fanasitranana zany
Tsy le olona ny sitranina aloha fa ny vavanao mihitsy mila sitranina avy amin'ny fonao sitranina. Misy olona sitrana eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ny malala ihany koa dia voalaza ny Efesiana 5:1 miaraba malala rehetra manatrika eto aloha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tenino kekinao arabaina ary malala ny tompo hoe Zao voalaza ny Efesiana 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ohatra anankiray ao anatin'ny fanahafana an' Jesosy amin'ny mahazanaka malala dia hozy izy ny Jaona 3:7 amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ny malala zany dia manahaka an' Jesosy izay tsy manameloka. Avereno, ny malala tsy manameloka hoe. Rehefa manameloka zany hoe avereno izy telo. Ny rehefa manameloka zany hoe dia tsy malala, dia tsy ambinina. Mazava? Zareo tsara fa mahafinaritra be. Le fanambinana any amin'ilay irinao ataon'Andriamanitra mifamatotra tsara amin'ny fiovany teo mpanahinao. Satria ho hitantsika re avy eo fa tena misy ny ratsy fanahy ambinina. Fa mazava be amin'izay ny andrasan'Andriamanitra avy aminao tsy ianao ratsy fanahy ambinina. Fantatrao ny fiafarany ratsy fanahy fa ianao tsara fanahy ambinina. Amen. Romana 12:7 ihany koa anisany anankiray be dia be ilay izy fa mety eo telo ireo no tsongaitsika ataontsika pratika. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Romana 12:7 ry malala aza mamaly ratsy. Miangavy izay manana tokantrano rehetra, manana daholo ny tsirairay avy izay manatrika eto. Mety ianao rery na le tokantrano efa manana ianao zany. Izay mahatonga ilay tokana le trano. Aza atao excuse ilay izy. Aza mamaly ratsy. Zany zao mianatra an'izany tsika. Zany zao vo amantarina fa malala an'Andriamanitra tsika, tsy mamaly ratsy. Tandremana be. Ina zao le zany raisitsika androandro raha resaka malala zay. Voalohany ny malala makatahaka ny tsara. Faharoa ny malala manahaka an'Andriamanitra. Fahatelo ny malala tsy mamaly ratsy. Averiko vakina le teny tamin'ny voalohany. Ry malala mangataka mba hambina sy salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe maniry. Maniry ao izy izy mba ho ambinina ianao. Tian'Andriamanitra hisokatra ny ao anatsika ry havana fa tsy terena le fanambinana fa faniriana le fanambinana. Maniry ao izy izy mba ho ambinina ianao. Izay midika fa maniry mba ho maniry. Ny fanambinana zany faniriana. Tsy obligation fa souhait. Tsy automatique fa option. Tsy hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia ambinina ho azy. Afaka mampiasa faniriana ianao mba hiaina fanambinana rehefa avy nandray an Jesosy. Zay mahatonga le hoe maniry ao izy. Faniriana le izy. Tena kekinao faniriana le izy hoe. Petera voalohany 2:7 zao voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza maniry fiainana sy te hahita andro soa tafiditra ao anatin'ny fiainana le fanambinana. Aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy teny fitaka. Ny olona manana faniriana ny aina ny fanambinana avy amin'Andriamanitra, le voalazantsika fa malala ny tompo izy dia olona tsy be taimbava. Olona tsy piteny ratsy. Olona mahafeny vavany. Olona afaka mangina rehefa misy zavatra mitranga tampoka mety tsy tia satria fanta fa izay alokon'ny vavany eo dia hitranga. Avereno hoe mahafeny zavatra tenenina hoe izay maniry fiainana. Satria ny zavatra tenenina na mitondra fiainana na mitondra fahafatesana. Ao an-trano mitenena fiainana. Teneny foana ny fiainana isan'andro vao maraina. Tsy forahany mihitsy fiainana no atao tranoko. Avereno fiainana atao tranoko. Avereno fiainan'Andriamanitra atao tranoko. Ny olona voavonjy tsy voatery ambinina. Tsy hoe
tsy maintsy ambinina aloha ianao vao voavonjy. Zay moa tonga le laza teo hoe tsy automatique ilay izy fa option. Meko proof ianao. Misy proof ka. Alléluia. Nisy rangahy anankiray tantarain'i Jesosy zay Lazarosy mantra ny anarany. Lasa anara mihitsy le mantra. Maty narary io rangahy io. Maty mantra. Maty nona. Maty teo Pijaliana. Fa sambatra mandrakizay izy tao aoriana fahafatesany. Zany hoe voarainy le antony fiainana na dia tsy niaina fanambinana ary izy mandritry ny fiainany teto ambonin'ny tany. Jesosy ny tantaran'io tantara io tantara tena nisy io. Hoy izy ny Luka 2:9-20 amin'ny anarany Tompo. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy, marary be mihitsy, napetraka teo anilany vavahadiny. Zany hoe tsy mba olona tafiditra zany. Eo amin'ny opportunité zany fa tsy tafiditra foana izy. Ary naniry mba hihinana an'izay latsakavy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy. Na ny viziony ary dia any ambany latabatra fa tsy mba eny ambony latabatra. Efa sady resiny reraka. Avereno, fa voavonjy. Avereno, mety resy izy teo amin'ny fiainana hoe fa voavonjy izy. Mahafinaritra be. Mahafinaritra be ilay miverinao amin'ilay tenenin Jesosy mba hazava ny naton'ny fonao any hoe dia ahoana zany ilay olona manan-karena be ireny, tsy any amin'ilay arena intsony ny baraingonao fa any amin'ilay hoe lasa izy olona io rehefa tapitra ny fiainana eto ambony tany fa tsy tapitra ilay arena. Naniry mba hihinana an'izay latsakavy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy, nana problemana vision. Ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Tsy olona akory no mba nikarakara azy fa alika. Maty ilay malahelo. Tonga dia miova, nety ny anjely ho anetratra ny Abrahama. Fa jareo ny ilay anankiray hoe maty koa ilay manan-karena. Tsy mba misy hoe nety ny anjely mba ho alevina, tsisy an'izay. Fa tonga dia nalevina. Dia misy teo any avy eo ary dia nijaly tany amin'ny fiainantsika. Ka an'ilay jiolahy teo anilan'i Jesosy. Io rangahy io tena tsy nambinina mihitsy ny fiafaran'ny fiainana satria ambinina ny halatra nataony. Fa tsy ambinina avy eo ny fandosirana fa tratra izy. Proof fa tratra izy sady neta teo amin'ny fitsarana, nivoaka ny didim-pitsarana, nampiarina ny didim-pitsarana, meloany ho faty izy ary tsela be fa mipasika tsy maintsy tonga dia miala ny ainy satria maninona? Papijaly vahoaka. Avoaka Facebook mihitsy. Tsy fahombiazana ny fiafaran'ny fiainan'ity jiolahy ity raha tianao fantatra. Tsy fahombiazana. Ary na niava ny mety menatra. Satria ratsy ny fiafarany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa rehefa vita ny fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana dia niaona tamin'i Jesosy tany paradisa izy. Verina ry malala, avereno, ry malala. Maniry mba ho ambinina. Faniriana ny fanambinana hoe fa tsy voatery ny fanambinana. Nefa ianao tokony ho ambinina koa. Mety misy olona zany hitan'Andriamanitra hoe eo amin'ny fahantrany tahaka ny tamin'ny Lazarosy no hamonjen'Andriamanitra azy. Le izy toe-po sy toe-panahy dia ho hitantsika rehefa avy eo. Inona ny ifandraisan'izay ao amin'ny communion? Inona no ny fankazaran'ny Lazarosy tamin'ny communion nananany tamin'Andriamanitra? To dia efa meko sady mivalina. Lazarosy zany possible mety efa anaty problema be foana miombona amin'i Jesosy. Dia vao fotsitra kely dia variana. Vao marary dia miombona be misy tena. Vao sitrana iny fa tsy hita. Vao misy vola kely dia iny tsy hita. Vao tsisy vola. Ohatranao mihitsy. Dia manapa-kevitra Andriamanitra hoe raha mpivavaka an'ity rangahy ity dia aleo sady mahantra no marary no tsisy vola. Eo ny mampivavaka azy. Oza misy manao an'izao. Loza. Dia avadika izy. Tsy loza izy fa fiadanana. Satria mamanga ianao ny teny mba ho tonga saina ianao hanovan'ilay faniriana sy ampijoro ny toe-panahinao aneo amin'Andriamanitra fa tsy voatery ohatran'izay ny réaction anao. Avereno, tsy voatery ohatr'izay ny réaction ako.
Maniry izy mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny dika teny fototra dia hoe ambinina ambony ny zavatra rehetra, manerana ny zavatra rehetra, metraika amin'ny zavatra rehetra. Fa inona aloha ilay zavatra rehetra? Reto aloha no hitako amin'ilay zavatra rehetra dia mino fa mahery daholo tsika andro maraina. Genesis 26-25. Genesis 26-25. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanorina alitara teo Isaka. Niantso ny anaran'i Jehovah sady nanorina ny lainy teo koa, ary niady lavaka fatsakana teo ny mpanompony Isaka. Zavatra anankitelo no mamaritra ny zavatra rehetra. Avy ireny hoe anankitelo. Ny toerana voalohany dia alitara, izay mamaritra ny fanomponao an'Andriamanitra, ny ara-panahinao, ny fampiasanao talenta, ny mahampanompon'Andriamanitra anao, ny andraikitra, ianao any amin'ny sampana, ianao ao am-piangonana, ianao any amin'ny toby, ao amin'ilay alitara daholo satria fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny lay itoerana, ny ao an-tranonao, ianao, vady aman-janakao, ray aman-dreninao, rafozan-dahy, rafozam-bava, ho an'izay efa manana vinanto, ao amin'io daholo, ny zavatra mba mahafinaritra anao, passion, za tia mandoko, tia manjaitra, ao amin'ilay daholo zany satria tsy eny ambony alitara ianao no manjaitra. Fa ao amin'ilay itoeranao. Ny fahatelo dia lavaka fatsakana. Izay maneho ny momba ny asa mandraranao, satria avy ao anatin'ilay lavaka fatsakana ianao no maka rano ao amelomana ny biby fiompy, anondrahana ny tanimboly, anankitelo ilay izy. Ny ara-panahinao, ny ao an-tranonao, dia ny asa mandraranao. Avy ireno, ny ara-panahy hoe ny ao an-trano dia ny asa mandraraha. Dia mahafinaritra be ilay teny fa amin'ireo domaine rehetrarehetra ireo tian'Andriamanitra handeha ny zavatra rehetra. Sy tehaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Ny fanatitra ataonao ankasitrahan'Andriamanitra. Nareo menakavy vorolanina manodidina ny latabatra. Lavaka fatsakanao, ianao no misotro ranao fa tsy olo-kafa maka ao na mandoto. Zany zao anatin'ilay hoe ambinina amin'ny zavatra rehetra. Alléluia. Isaia 65:21 vetivety naran'i Jesosy. Anao trano ny olona ka hitoetra ao, zay zao lehilahy. Anao tanim-boloboka ny olona ka hinana ny vokatra aminy, zay zao lavaka fatsakana sy lasa mandraraha. Ny 2:20. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly zany zao amin'ny alitara. Mahafinaritra be zao zany hoe mbola tsy tonga amin'ny alitara koa ny fanatitra ataonao dia efa mirotsaka ny afo. Ohatra zany. Tsy mbola nisy moa zay. Efa teo ambony alitara fanatitra vao nirotsaka ny afo. Eto Andriamanitra miteny vao mitselatra fotsiny izy ny fanirianao dia tsy miandry ianao andohalika angataka to dia faiko ilay izy. Ianao mivavaka amin'ny sivy, lefa mivavaka amin'ny enina efa miala quelque part. Alléluia. Mba asitsikitsiky raha angaty isy raha matoty moa fa manao zavatra Andriamanitra e. Tsy voatery hoe vao mangataka ianao vao hikarakara Andriamanitra. Misy zavatra zay zao angatahana mihitsy hoe vao miravo amin'ny sekoly amin'ny valy sasany eo tompo mba valio an'ity zavatra ity le valim-bavaka efa nanomboka tamin'ny 5 maraina efa nampisesika Andriamanitra satria mety ho lavidavitra ny toerana misy an'ilay izy mba ho tonga eo aminao amin'ny valy sasany. Ao anatin'ny programan'i Jesosy zany. Fa arao tsara, ry malala, maniry mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Dikany hoe ambinina. Dikany hoe ambinina dia hoe mandeha ao anatina lalana sady manintsy no mora. Amorain'Andriamanitra ny fahazahoanao zavatra sy ny fahavitanao zavatra. Zay le hoe ambinina. Mazava be fa io lalana io dia Jesosy nanambara ny tenany. Zaho izy no lalana. Faharoa, ny atao hoe fanambinana ihany koa dia ny fiefaranao na ny farany anaty fahombiazana. Tsy voatery ny fanombohana, tsy voatery ny eny an-dalana, fa ny farany. Tena kaikinao azakivy amin'ny fanombohana. Avereno azakivy amin'ny eny an-dalana. Fa rehefa anambina anao Andriamanitra hoe any amin'ny farantsika mifankahita hoe mba asitehaka mafitsara ho an-tompo moa. Zavatra mahafinaritra. Jesosy koa nefa nanambara ny tenany fa zaho izy ny farany. Ianao zany tsy tokony hatahotra mihitsy. Izy ny lalana, izy ny farany, ary izy ny destination efaranao.
Zay ny fanambinana. Lalana manintsy sy moro. Ny farany sy ny toerana atongavanao. Ozy izy nefa le tenin'Andriamanitra hoe zany rehetra zany dia aoriana ny fanambinana ny ainao. Ny amaloha no ambinina ozy Andriamanitra zay vao ny zavatra rehetra. Efa notanisaintsika teo le zavatra rehetra. Altara, momba ny fanompoana, fiazakazahana, fijoroana mampanompon'Andriamanitra. Faharoa, ny lay, mombanao, ny ankizy, fianarana ankizy, besoin madama, besoin anao, nareo menakavy kely, nareo tafiaraka, fifankatiavanareo, filaminany ao an-trano, stabilité amin'ny fiainatokantrano, ao amin'le lay daholo zay. Dia le fahatelo lavaka fatsakana, ny fandrarahanao, ny asan'ny tananao, ny fidiram-bolanao. Hitanareo, reo rehetra reo samy tian'Andriamanitra isy ny tanany. Fa ozy izy, tsy zay aloha. Teneniny akaikinao, tsy zay aloha. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra vakina hatramin'ny voalohany, ny ainao mihitsy aloha mila ambinina. Dia le fanambinany ainao no miparitaka ho tonga fanambinana amin'ny zavatra rehetra iainanao. Zay mbola maneho hatrany zany fa ny vaindondra raha amin'Andriamanitra mombanao, tsy ny ara-bolanao mihitsy aloha fa ny ainao. Raha io volo io mahavery anao, dia miarabanao fa tsy ahitan'io mihitsy anao. Félicitations. Tena eo tsy omeny mihitsy satria io no hitany fa havery anao. Fa raha io koa no hitany hoe ohatrany tsy mahataitaitra anao tsony. Félicitations, itobaka io. Tsika zany tsy any amin'ilay hoe sokafo ny tananao fa hitobaka. Ny fonao ary tsy hainao kory no mandray le mitobaka ko. Ny mamaky an'Andriamanitra ane, ho zakanao ve le omeny. Ao zao dia misy miteny, zaka pasera fa sevoalefany amin'izay. Ka tsy zatsy afaka miteny aminy hoe alefa. Fa izy mahita raha tena marina tokoa fa zakanao tokoa izy, na mbola tsy zakanao. Communion valin'izay. Ny olona tsara communion no azahoan'Andriamanitra antoka fa ninona ho atobany eo aminao dia tsy asaraka anao aminy. Amaranantsika azy rehefa avy eo zay. Inona le hoe aina ambinina? Ny atao hoe aina ambinina dia aina voavonjy. Avereno. Ny atao hoe aina ambinina dia aina voavonjy. Averintsika farany isa roa telo. Ny atao hoe aina ambinina, aina voavonjy. Marka toko fahavalo andiny fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao aza kanefa very ny ainy. Ataon'i Jesosy ho fampitahana mihitsiny. Fampitahana tsy mitovy lanja. D'un côté misy olona mahazo an'izao tontolo zao. Ambinina izy zany. Fa d'un côté misy olona very ny ainy. Mety olona mitovy ihany io. Fa Andriamanitra mihitsy manao le fampitahana hoe jereo fa tsy any amin'ilay zavatra le izy, fa ao amin'ilay aina le izy. Inona ny mahavery ny aina? Ozy izy ny Ezekela 18:20. Ny aina zay manota no faty. Matombo maty zany satria avy amin'ilay ota dia very. Tia amin'izay le communion, Jaona 15:6. Sakafo ny baibolitsika. Jaona 15:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo. Angonina izy ka tsipa anaty afo dia ho may. Ny olona tsy ampy communion very. Dikan'izay, ny olona tsy ampy communion tsy mahasura an'Andriamanitra ny hanambinana azy. Zay mahatonga antsika tokony anara-maso akaiky ny fiombonantsika mba tsy halazo ho ariana ny ivelany isika ahafahan'Andriamanitra mahazo antoka fa izay entinao eo aminy dia afaka anambinany anao. Avereno, izay ampy communion tsy very. Avereno, izay ampy communion tsy very. Avereno farany isa roa telo, izay ampy communion tsy very. Asio tehaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Asio tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Mazava be io tenin' Jesosy io. Raha misy olona izy tsy miray amiko, tonga dia arinana izy. Arina izy dia malazo, dia angonina, dia atsipa anaty afo dia may.
Raha voatahiry ny communion dia tsy very ianao. Fanambinana resantsika fa verina any amin'ilay oam-pon'Andriamanitra foana. Tsy ahoan'Andriamanitra raha ambinina ianao ka very. Ny ao am-pon'Andriamanitra ianao voavonjy na tsy ambinina aza. Fa mipetraka amin'ny faniriana kosa nefa fa possible koa ianao sady voavonjy no ambinina. Rehefa tsy mamatotra anao intsony anelingelinan'ny fifantohanao amin'Andriamanitra izay ho ambininy ao aminao sy izay mbola tsy ambininy ihany koa. Joela toko voalohany 12 aminaran'i Jesosy. Maina ny voaloboka, malazo ny aviavo, malazo ny amponga bendanitra, malazo ny rofia, malazo ny paoma, malazo ny hazo rehetra ny antsaha. Eny, malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona. Ny toetra malazo no mampalazo fiainana. Ny toetra malazo dia teraka avy amina fisarahana amin'Andriamanitra. Mahatonga anao tsy faly, tsy hoe tsisy vola, fa mahatonga anao tsy faly satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Meko anao indray arany manaraka. Isaia 12:3, amin'ny fifaliana no tsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Raha vao tsy faly ianao dia tsy vonjena. Very. Hitandreo amin'izay ny fifandraisan'ilay izy. Ny zanak'Andriamanitra zany tokony manana fiainam-pifaliana. Mampatahotra be ny tarehinao fa tsy mifaly mihitsy ianao. Andriamanitra rehefa hamonjy zany dia tsy mamonjy olona mitomany izy zany. Fafany aloha ny ranomasina olona mitomany dia aseny mitsika aloha vovonjeny. Ary inoko fa mety nitsika ilay jiolany teny hoe ndre ianao tsy nanao ninina fa za tena mendrika ho azo fanamelohana izao. Fa manana fanantenana dia nitsika amin'izay izy. Mino an'izay satria mazava be ny teny eto. Rehefa tsy mifaly ianao dia tsy azo vonjena. Teny akaiky ianao, rehefa tsy mifaly dia tsy azo vonjena. Nafaran'izay tery aza. Rehefa tsy mifaly dia tsy azo vonjena. Ao an-tranonareo ao hoe ninina ilana famonjena. Rehefa tsisy fifaliana ao dia tsisy famonjena hoe. Salamo 4:1-12. Avokisa-pifaliana no eo anatrehanao. Tsy fifalim-bola fa fifalim-panatrehana. Rehefa tsisy vola. Pasteur akory nga fanambinana tokony resanako fifaliana tsisy vola indray no toriana. Ka zaraiko aminao ilay vérité mba tsy ho voafitaka ianao sady tsy hamita teny. Andriamanitra te hampianatra anao hifaly aminy. Izay manana ny kapasité afaka hamaly anao amin'ny fomba rehetra. Manoloana ny tananao tsisy ninninina. Ianao voafetra amin'ny moyen. Nefa ianao mivavaka mponona be fa possible hono ilay zavatra angatahanao. Ho ataon'Andriamanitra anie zany. Ho ataon'Andriamanitra anie izay angatahanao. Rehefa hita fa maro toerana ilay communion. Zadiny ilay communion hoe raha amiray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao amin'izay arany. Misokatra ny vavaka rehefa azon'Andriamanitra antoka fa tsy hisaraka aminy ianao amin'ilay vavaka sy ilay valim-bavaka. Alleluia. Toetra ny solution avy amin'ilay communion ahafahanao miaina n'ilay fanambinana. Genesis 39:2. Dia miatake pratikitsika. Anaran'i Jesosy. Ary Jehova nombany Josefa dia lehilahy nambinina izy. Ny fomba an'Andriamanitra ny Josefa dia nitondra fanambinana teo amin'ny fiainana. Eto dia efa manomboka amin'ny resaka sady hoe ny ratsy fanahy tsy miaraka amin'Andriamanitra fa ambinina. Fa ny programan'Andriamanitra ho an'ny zanany, ianao ilay miaraka aminy, ombany dia avy eo ambinina. Iza no omban'Andriamanitra? Izay manetry tena. Avereno, izay manetry tena no omban'Andriamanitra hoe. Ny atao hoe manetry tena dia ireo izay miankina amin'Andriamanitra, izay mametraka ny tenany ho osa sy faible tsy mahavita tena. Mosesy zao nilaza amin'ny Exodus 4:4. Andriamanitra, votsavava tsy mahay miteny ahy. Toy izy Andriamanitra, omba amin'ny vavanao aho. Ianao zany raha vao miteny hoe ndry paosiko anie sady tena feno-tranokala. Toy dia teny izy omba amin'ny paosinao aho. Fa ilay izy tsy atao formule fa hitan'ny tompony atao fonao modimiko teniteny tranokala eo fa te hazo vola. Jakob nafantatra ny tena fa kankana izy eo mason'Andriamanitra dia nomban'Andriamanitra. Gideona nilaza fa izy io no mahantra indrindra miankonan'ny Manase tonga dia nomban'Andriamanitra. Andriamanitra zany momba faible. Andriamanitra zany tsy taitra raha vao miteny hoe za grand. Tonga dia tsy metsika izy.
Davida natsapa ny tenany olotra araka voalazan'ny Salamo, tonga dia nomban'Andriamanitra. Joba le mpanan-karena tany Atsinanana nametraka ny tenany ho tsintsinina, tonga dia nomban'Andriamanitra. Tandremo fa ny toetranao hamaritra zavatra be dia be rapitso. Raha vao tsy voafehinao androany io toetra io, dia hijaly ianao ny amin'ny vokatry ilay zavatra tsy mifehezinao androany. Manetre tena. Mety mahay mitady vola ianao, fa manetre tena fa Andriamanitra ny manome hery avory harena. Andriamanitra manokatra lalana mba hitahina ny asan'ny tananao. Andriamanitra mampahita fitianao amin'ny hevitra, manome ny olona tsara zay raha miasa, manokatra lalam-barotra. Misy Andriamanitra miasa ao ambadika ao fa tsy ianao no mahay miasa rery. Zay le izy zay. Zay le mahatonga le fanambinana ho ao amin'le ankasitrahan'Andriamanitra satria niarahanao taminy, niankinanao taminy. Isaia 48:15 aminaran'i Jesosy, za dia izao ihany no miteny sady miantso azy, nitondra azy ahy ka ambinina ny lalany. Ny fitondran'Andriamanitra ny olona manetry tena no hatonga ny fiainan'io olona io ho ambinina. Zay mahatonga antsika miaraka tsara amin'Andriamanitra, mianatra manaiky ny fitondrany mba ho fanambinana ankasitrahany no iainanao. Dikeleo manaiky ny fitondrany ary ianao zao mangataka tompo, mila telefonina vaovao andro maraina, tozony tompo amin'ray volana dia manaiky ianao. Ohatran'ny tsisy nanaiky nareo. Eniko misy miteny hoe elabe amin'ray volana. Zay le anarana ka. Karaha izy le pasteur tena androany mihitsy ny ilaiko, tozony tompo amin'ray volana. Dia mianatra ianao manaiky. Zay natao hoe communion. Fa manino ny amin'ray volana, ndana mivavaka fa zako tsy mahafantatra. Hoetona ten'Andriamanitra le fonao mitady tsy manam-paharetana io. Ny problème zany zao dia le impatience fa tsy le dans un mois. Raha mbola misisika eo ianao, dans un an ndray valim-bavaka manaraka eo. Raha zay ianao tsy miresaka an'iny intsony, ataovy dossier classé dia andraso indray volana. Averiko asafaina tsara sa mazava tsara le izy. Mangataka ianao tompo, tia mba ilaiko andro maraina. Ozony tompo, afaka ray volana. Tsy manaiky avaka herintaona. Dia tonga saina amin'izay ianao. Ok ary. Rehefa avy eo. Tsy ianao le miteny rehefa avy eo fa izy indray mamaly satria hitany fa mety ny fonao. Dia vao eo indray tonga dia satra Jesosy tena aleo fa kisa kely le programma hivavaka sy le amaky baiboly fa tonga dia hitsena le valim-bavaka afaka roa taona indray ozony tompo. Aza lalaovina ohatr' izany no fiainanao moa e. Hitanareo ve loatra ny sarisary le izy fa tiako hazava aminao ny ao am-pon'Andriamanitra hoe aza atao faharoa izany programma miaraka aminy, atao voalohany foana. Sahoana? Ane? Fa maninona no solution avy amin'ny communion no ilainao alohan'ny hanambinana anao. Le voalohany teo toetra. Toetra anankiray resantsika fanetretena. Fanetretena hatonga an'Andriamanitra ombanao. Ary ny fomba an'Andriamanitra anao hatonga anao ho ambinina miaraka amin'Andriamanitra. Avereno. Ny tompo ombanao hoe satria manetry tena ianao hoe tsy maka ny voninahiny avereno tsy be zesta. Tena miankina be aminy dia ambinina ianao hoe miaraka aminy. Solution faharoa teny. Jean 15:7 le fanteneniko hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ny teny parole. Io parole io lasa finoana, lasa faniriana. Satria hitantsika eo amin'ilay teny hoe maniry ao izy mba ho ambinina. Lasa faniriana ao anatinao ny ainan'ilay fanambinana miaraka amin'Andriamanitra. Parole iainana, lasa zoe, lasa fiainana le izy. Satria nankatoavana. Raisinao tsara amin'izay ty zavatra ty fa ny teny tsy hoe raisina fotsiny fa ankatoavana. Ampiarina. Zay mahatonga ny Deutéronomia 29:8 manambara amin'anaran'i Jesosy, tandremo ny tenin' izao fanekeny izao, arao mba ambinanareo amin'izay rehetra ataonareo. Avereno, fanambinana ao aorianan'ny fankatoavana. Isa 2 fanambinana ao aorianan'ny fankatoavana. Enao tsy afaka hankatoa zany raha tsy manana an'ilay teny tafatoetra ao anatinao, mahazaka anao hankatoa. Hitanareo mahatonga antsika asen'Andriamanitra miverinao amin'ilay communion foana. Satria ianao tsy afaka mampitoetra teny tsenjery,
tsy teny tsenjery ilay izy fa teny iombonanao amin'Andriamanitra. D'accord ao amin'Andriamanitra ny teny ianao amin'ilay teny nomeny dia lasa ankatoavinao iny. Ozy izy ny tantara faharoa toko efatra amby roapolo andiny faharoapolo anaran'i Jesosy. Tantara faharoa toko efatra amby roapolo andiny faharoapolo. Nahoana nareo no nandika ny didin'i Jehovah ka tsy nahita fanambinana? Toy an'ilay teo, ny mankatoa ambinina, ny tsy mankatoa tsy ambinina. Dia satria ozy izy efa nahafoy an'i Jehovah nareo, dia nahafoy nareo koa izy. Zay zao ilay tapaka ilay communion. Miangavy aza mahafoy an'Andriamanitra izany. Alléluia. Solution fahatelo, vavaka. Solution voalohany, toetra, resantsika teo fanetretena. Solution faharoa, parole, resantsika teo, le voyau. Le voyau rehefa manana teny ianao dia lasa mpankatoa ianao. Dia le fankatoavanao iny no mahatonga an'Andriamanitra manambona anao. Ianao teo ambinina e. Vao hitako amin'ny tarehina fotsiny dia te ambinina be mihitsy ianao io zao. Efa tsara satria efa faniriana ilay izy. Fa le faniriana tokony hivady hetaheta ankatoa. Avereno, zay maniry hoe tokony miomana ny ankatoa. Avereno, maniry fanambinana fa miomana ny ankatoa. Avereno, miomana ny ankatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Solution fahatelo, vavaka. Vavaka satria maniry aho ozy izy amin'ny diketena anankiray koa dia hoe mivavaka mba ho ambinina ianao. Ao anatin'ilay vavaka, ianao no mivavaka mba ho ambinina ianao. Fa za mivavaka mba ho ambinina ianao, ianao mivavaka mba ho ambinina za. Mifampy vavaka. Ny olona tia vavaka zany tena mahafinaritra an'Andriamanitra miaraka aminy. Nehemia toko voalohany dia faha 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mitaraina aminao ary Jehovah, miaino ny fivavaka ny mpanomponao sy ny fivavaka ny mpanomponao rehetra, izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao. Ambinina ny mpanomponao anio. Ny olona mivavaka dia mendriky ny eo ambinina. Mazava be fa vavaky ny olona tsy very. Averiko foana ilay izy mba ho tavaverina tsara foantsika ao anatin'ilay lalana tian'Andriamanitra iainana. Vavaky ny olona tsy very no valian'Andriamanitra amin'ny fanambinana. Jakoba toko 5:20 dia manambara amin'anaran'i Jesosy hoe mifaneke-heloka ianareo, mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaka marina dia mahery indrindra. Ianao zany tokony manana faniriana mba hiaina fahombiazana ny mpiray-tam-po aminao, ny mpiara-mivavaka aminao, ny pasteur anao. Zany mbola problema vahana be daholo zany. Tsy voatery ato fa any amin'ny fiangonana rehetra. Ny faniriana ao anatsika zany tokony faniriana tsara ho an'ny olona rehetra. Farany karazana résumé mahakasika ny fiombonana sy le fanambinana. Point voalohany aza mitady fanambinana ivelan'Andriamanitra. Satria lasa fanambinana ratsy fanahy. Fantatrao nefa fifarany ratsy fanahy. Jeremia 12:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mifandahatra aminao Jehovah dia ianao ny marina. Nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao nahoana ary no ambinina ny lalany ratsy fanahy. Nahoana ny miadana ny mpiodina rehetra. Tena misy ny ratsy fanahy ambinina zany mahatonga anao tsy tokony ho taitaitra. Betsaka zany ary vao miteny an'izany dia misy anaran'olona tonga zao anatin'ny sainao dia misy sarin'olona mivongana be mihitsy anatin'ny sainao hoe arianina izao ratsy fanahy be nefa ambinina. Ny fanambinana avy amin'Andriamanitra dia fanambinana ho an'ny tsara fanahy. Zay mahatonga ny Efesiana toko 1:10 manambara hoe anangonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Ny fanambinana anao dia efa vita sy efa vonona azo raisina ao amin'ny Kristy. Avereno, ny fanambinana efa ao amin'ny Kristy. Faharoa, ny fanambinana avy amin'Andriamanitra dia tsy tokony hampisaraka anao ao amin'Andriamanitra. Efa natsidikely ihany hatramin'ilay fotoana partage teo. Obolona 39, obolona 17:7. Biblika eto ny resantsika eto anaran'i Jesosy. Bediko tsika raha vao tsy biblika. Fandrao raha voky dia handaka anao hoe iza moa Jehovah. Nefa ilay fahavokisana io avy amin'ny Jehovah ihany. Misy olona mahazo fahavokisana avy amin'Andriamanitra dia lasa mandahana Andriamanitra. Deutéronomie 4:30-20. Misy zavatra tiako mazava be mihitsy anatin'ity teny ity androany mba tsy hifampijerijery tsika.
Izy ny ten'Andriamanitra ny natavy Jesorono ka namely daka. Efa matavy ianao sady voronofo ny vaventy be fa nafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy ary nanamavy ny vatolampy famonjena azy. Misy olona arakaraka ny mampatavy azy ny hodinany amin'Andriamanitra. Fa ito mijoro avolombelona fa misy olona koa no matavy sady matoky an'i Jehova ny tsy miala amin'Andriamanitra. Ary ny olona ireny tenen'Andriamanitra hoe hany matavy sy mamy misy zany. Fa le resantsika eto tandremo sao dia le fahasoavana sy le fanambinana mampadovidovitra sy mampatavitavy ny fiainanao indray ino no iodinanao amin'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika mila mianatra miomana ianao mba tsy hiodina amin'Andriamanitra satria mbola tsy tonga le afera mipoaka be dia efa manome toky ianao fa tsy hiala amin'Andriamanitra ao amin'ilay fiombona. Mazava ho azy fa na tsy hipoaka mihitsy ary le afera ambara-piavian'ny tompo eny amin'ny rao aman-lanitra tsy mataitra ny fonao intsony satria tsy any amin'ilay afera be intsony ny fonao fa ao amin'ny tompo. Lasa miovatra mivavaka hoe maranata ao aorian'ny afera mipoaka. Ao aorian'ny afera mipoaka satria mbola mahatery be anao le afera mipoaka. Fantatrao fa tsara lavitra ao anao tsy afera mipoaka any an-danitra. Eo akaikin'ny ray miaraka amin'i Jesosy isan'andro. Averiko indray misy olona matavy fa mahafoy ny tompo. Amin'ijoro avolombelona eto misy andian'olona koa any matavy ry zareo fa tsy mahafoy ny tompo. Le matavy resaka eto au sens propre sy au sens figuré ihany koa. Tsy rehefa metimety ny fiainanao dia hisaraka amin'Andriamanitra ianao. Ataovy azo antoka fa mahita fy ianao miaraka amin'Andriamanitra eo amin'izay misy ianao androany mba ahafahanao manapa-kevitra hijoro ife ny mombanao ray amanontolo ametraka ho lara-pahamehana ny fiarahanao amin'Andriamanitra ary ianao mihitsy miteny hoe izay mitranga eo mitranga fa za tsy miala amin'ny tompo. Izay mitranga eo mitranga. Izay tsy mitranga koa tsy problema fa za tsy miala amin'ny tompo izany. Dia mandalo amin'izay tokoa izay mandalo mitranga ilay izy intoko ianao fa tsy miala amin'ny tompo. Tsy mitranga ilay izy intoko ianao fa tsy miala amin'ny tompo. Dofotra ilay izy inao fa tsy miala amin'ny tompo. Esorina daholo izay efa nomeny hatramin'izay inao fa tsy miala amin'ny tompo. Tsy resaka iainana dia mahita fa anatin'izay tsy very ianao. Farany tsy ilay fanambinana ny tatatataina hatramin'ny fiandohan'ny fotoana ny bonheur ao anao. Jesosy efa vita le lesona vao nitenenina hoe tsy izay ndraiky le bonheur ke. Efa mba nitany saina hoe mety ny ara-panompona eo amin'ny alitara milamana eo amin'ilay tsy ritra ny lavaka fatsakana. Ianao nefa misonenika tena tafy alary dada tena efa manofinofy. Ianao le manofinofy izao no tenenin Jesosy fa tsy izay mba sambatra anao. Hoy ny tompo aminao androany. Izy no mahasambatra anao. Ary izay zany mahatonga ny Lazarosy tsy taitra. Nanahitra ary izy. Niaraka tamin'Andriamanitra izy. Tsy nanery an'Andriamanitra izy tamin'izay harena tsy hita ny fanasitranana tsy ny aina, ny fiovam-piainana tsy nitranga, fanambinana ny kristianina tsy maintsy tafavoaka, Lazarosy tsy tafavoaka tao ambany latabatra foana ny fiainany. Fa te hiteny aminao fa ohatran'ny tafiditra tany an-danitra mihoatra lavitra aloha lehibe zezina be hoe ambinina be nefa ratsy toetra. Azonareo ve? Lehibe zezina mihitsy tsy mety, mila manetry tena. Kolosiana 3:1 dia manambara amin'aran'ny tompo hoe Kristy ny zavatra rehetra. Avereno, Kristy ny fanambinana. Kristy ny fahasambarako. Ninona fanambinana ho ataon'Andriamanitra satria mahazo antoka Andriamanitra fa tsy ho very ianao dia anohana anao izy. Dia mampihoman'Andriamanitra fa tsy izay no hasambatra anao. Mpanofatrano ianao manatrika eto. Azo appel ianao amin'ny semaine ambony. Atao rehefa avy eo ohatran'ny tsy manaiky ny fonao rehefa avy eo. Ela loatra ilay semaine ambony. Dia miteny io olona io hoe hofainay ny tranonao sady amboarinay. Dia tsy esorina amin'ilay fanamboarana ny hofa-trano. Fa sady amboarinay no hatsarainay no hofainay. Ary ampiakarina isam-bolana ny hofany. Ahoana? Tsy faly ve ianao? Ahoana kosa e? Ao mba tsoriny resaka e. Tsy misy zavatra milamina. Tiavozy Jesosy. Tsy ambadika izay contrat tsara be izay ny fahasambaranao. Fa ny fiarahanao amiko. Izay mahatonga Jesosy ny teny izay naniraka eto amiko. Eto hoe fahasambarana ny fisokafany ao anatinao atsapa ny asaribidin'Andriamanitra misy mihoatra no Andriamanitra miseho. Andriamanitra
eo mihoatra no Andriamanitra miasa. Andriamanitra ampo anao mihoatra no Andriamanitra manampy anao. Na dia hitatra be aza ny fiainanao tsara hatrany amin'ny faratapony ka hatrany amin'ny valo lafiny nosy mihitsy ny fitaranao, dia teteny aminao fa tsy any amin'izay ny fahasambaranao fa ao amin'i Jesosy. Na tsara aza ny farim-piainanao izay iriny izany. Na hitombo ary izay misy eo tananao fa anao manao soa, iriny izany. Mba hiova amin'izay mba nandrasanao ela ny fiainanao, eo amin'ilay mba handrasanao iny, iriny izany mba hitranga. Fa Jesosy efa mampiomana ho ataon'ilay izy, fa tsy ao amin'izay ny fahasambaranao. Fahasambaranao izy. Tsika hitsangana dia hivavaka. Angata amin'Andriamanitra fa betsaka ny teny nomeny androany teo. Tian'Andriamanitra azo antoka aloha fa olona tsy very leo ambininy. Omeo izay toko izay. Miraketa fo amin'Andriamanitra. Miombona tsara amin'Andriamanitra. Manana principe de vie. Aza vela hisy zavatra ahasaraka anao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Miomana. Izy efa niteny fa maniry kosa nefa. Afaka hitranga ilay izy. Afaka hitranga ilay izy fa ianao sy Andriamanitra mihitsy aloha mila maro-toerana. Ava foana tananao dia mivavahady amin'iresa amin'Andriamanitra. Saotranao izay iray amin'ny anaran'i Jesosy. Sekolim-panambinana androany dia tiana ho ambinina izay. Mifampivavaka izay mba hiaina an'izany fanambinana izany tsiraray avy. Manaiky izay fa ny famonjena ny ainay no mialohan'ny zavatra rehetra. Vavaka eto anatrehanao kosa nefa mba hisokatra ny ao anatin'ny tsiraray avy, ametraka ny asaribidin'izay famonjena izay. Ho ambony ny zavatra rehetra mety ilana ny tananao. Fa manana faniriana izay mba ho ambininao ny asa fanomponay. Ho ambininao ny ao an-tokantranonay. Ho ambininao koa ny asan'ny tananay. Dia misaotra fa ampatsiahivinao fa ao amin'ilay fahatsaram-panano no ambinanao anay. Mba tsy ho isan'ilay ratsy fanahambinina izay satria manana anao manahaka anao. Nitenenao fa malala anao. Vavaka izay mba ho tafajoro. Ninona mitranga, ninona tsy mitranga. Dia tsy ahasaraka anay aminao intsony izany. Ary aoka hisokatra ny ao anatinay ahatsapa Tompo. Fa tsy ilay valim-bavaka mipoaka be sy ilay fiovana efa ela nandrasana. Tsy ilay zavatra tena hoe ohatry ny heverina fa banga be fenony iny. Ny tena mahatateraka ilay fahasambaranay. Fa ianao Tompo. Aoka izy fanasitranana tokantrano iray androany, fanasitranana fomba fijery, fanasitranana motivation, fanasitranana fo, fanasitranana fiainana, fanasitranana tokantrano. Mendrika ho an'ny olona vonjena ny zavatra rehetra. Raha misy olona manatrika eto Jesosy tena mbola lavitra anao, nanota mbola tsy mibebaka, ianao hamango ny fony ary manomana famindrapo samelan-keloka ho azy andro amin'ny maraina. Ianao ilay vonina andray izay rehetra miverina aminao. Tsy mahamaika anao ny ikarakara ny zavatra ity ivelana fa ilay ao anaty mihitsy aloha. Aoka izy fanasitranana amin'ny ratra anaty, fanasitranana amin'izay mety lasa mety nanafitoana sy nanimbana niteraka zavatra be dia be, manimba ny fifantohana androany. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, manantena anao izay. Fantatray fa eto amin'ny fanatrehanao misy fifaliana. Izay fifalian'ny fanatrehanao izay ho voatahirany anatinay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sy tiaka mafitsara ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety anao fanahintsika hamamarana antsika ny fiarahantsika amin'ny vavaka eto a. Mino fa hijoro ianao a mba tsy ho very ny ainao. Ny tsy mahavery ny aina dia efa nitenen'i Jesosy iny a. Fa raha tsy miray amiko izy ny sampana dia malazo, ariana dia may. Rehefa tsara communion ianao a dia tsy very. Miombona tsara amin'Andriamanitra ary mampalazo dia niteneny hoe malazo ny fifalena. Ary inoko fa izay mahatonga ny Paoly nanoratra hoe mifalia mandrakariva ry reto a. Aza vela isy segondra ka tsy isy fifaliana ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy hoe mifaly tsika fa mety ny fiainantsika. Fa faly tsika satria manatrika Andriamanitra. Izay mahatonga ilay fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao. Amen. Raisinao tsara. Fanambinana avy amin'Andriamanitra ihany mampety anao. Aza vela isy karazana endrika sy fanambinana ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ary ataovy resy lahatra ny ao anatinao a, fa ny fahasambarana ao anao a, tsy ilay fanambinana mitranga, fa izy mihitsy eo amin'ny fiainanao. Tanareo amin'izay ilay ohatran'ny misy zavatra hahintsy eo amin'ilay fo,
Amin'izay fotoana izay rehefa sambatra ianao miaraka amin'i Jesosy dia afaka sokafa n'ilay valim-bavaka mba ho sehatra iainanao ny fahasambaranao miaraka aminy ilay valim-bavaka. Fa tsy hoe olona tsy sambatra ianao niaraka tamin'i Jesosy dia niditra tao amin'ilay valim-bavaka dia lasa sambatra ho azy ianao tao amin'ilay valim-bavaka. Lasa diso ny toeran'ny fahasambaranao. Nisy taona rehefa mampianatra ny ankizy dia resaka an'zareo hoe raha zao misy olona ho tonga eto Jesosy dia miteny hoe ty misy vola dia tonga dia miara misakafo ery amin'ny fitoeram-pisakafoanana mahafinaritra be ery ny ray lakilasy. Dia inona ny valitentsika? Dia ao ny ankizy miteny merci Jésus, ay faly be zay, surprise izany, taio sakafona rehefa avy eo. Mbola tsy izay zao no nandrasako dia misy ankizy anankiray niteny Jesosy eo andao hiaraka aminay. Sytehaka tsara ho an'Andriamanitra. Mipasy ny lesson communion. Ka tsy haiko hoe misy ankizy ve eto androany afaka hipasiny izay lesson communion zay. Aoka tsy ohatr'izay ny fanenineninao. Fa rehefa mba ho tonga ilay fanambinana avy amin'Andriamanitra, hiarao amin'Andriamanitra. Fa tsy misaotra anao Andriamanitra dia ambeno ny tranonay fa ndre tsy zasy ny ankonako hitangina fiara vaovao dia aka-rivotra izay. Hiarao amin'Andriamanitra ilay izy. Mazava be mahafinaritra be. Mahafinaritra be réflexen'ilay zaza hoe Jesosy eo, ianao ve afaka miara misakafo aminay ve ianao? Fa teny aminao fa izay ny tena andrasan'i Jesosy. Ianao mba izy zany tsy miteny hoe meko ilay vola fa za tsy maintsy mandeha. Izy tsy miteny ohatr'izay. Fa omeny ilay vola dia ianao ny jerevany raha mba mahatsiaro azy. Sady dia sotra Andriamanitra, Jesosy koa tsy tia pizza e. Manjary hiverina amin'ilay pizza sa abonnement. Fa hono izy tsy tia. Ilay miaraka aminao mihitsy hoe mahafinaritra azy. Tsangana ary hoe asio fisaorana hoe an'Andriamanitra. Asio tsikitsiky rehefa efa mikarakara ny tompo. Tsy hoe izao ny Andriamanitra vao hikarakara. Efa manao an'izy ilay tsy fisokafo amin'ny fony tsy ahitana an'ilay izy. Sadato ny tananao dia isaory Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotranao izay iray amin'anaran'i Jesosy. Mamy be ny fanoharana omenao anairanao ny anatin'ny fonay hoe te hiaraka aminay ianao. Ary izay koa tokony misokatra ho azy te hiaraka aminao. Tsy hoe amboarina, tsy hoe te hahita ny tananao mahery amin'ny fahagagana surnaturel dia mody hoe te hiaraka aminao. Fa ilay any anaty mihitsiny. Saotra raha io. Saotra ny fotoana maraina. Tsy ho takatry ny saina ny zavatra ny vitsoronao teto amin'ny fanatrehanao androany. Ifaliana se isaorana melosa satria fantatray fa tsisy na dia iray azy ka ho diso anjara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tsofina rano tononona anaran'i Jesosy ry malala maniry baombinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Tahaka ny ainao izay ambinina ka tsy very. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mandehana mahavokara mandrosoa. Karakarao ny fanompoana, karakarao ny ao an-trano, karakarao ny asa mandraharaha. Miaina fahasambarana miaraka amin'i Jesosy. Ary izay rehetra omeny ianao dia ataovy miaraka aminy ianao misitraka an'ilay izy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy dia miverena miaraka amin'ny vavolombelona. Zareo fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra no maty izao dia fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen dia amen. Tain'i Jesosy daholo. Izay dino fotoanantsika somafy taona ny tanora trapokin'olona amin'ny efatra. Sabotsy ery amin'ny centre Joekael bypass Bogota.